atolotry ny radio vaovao masoanao indray tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe double face double face dia ampeniny Andrianina Rakotoarivelo. Reto avy no anome aina ny tantara. Solony aina Rakotoarivelo, Dina Nicole Raharso, Rantasobenja Vertina, Irina Lalaina Rahirin'Olobenja, Nizandry Malalan'i Jesosy Kristy Chantal Miriam, Erzo Rakotoarivelo, Santa Rakotoarivelo, Mendrika Rakotoarivelo, Daniel Rakotonirina ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miaranjatovo. Na finaritra raha ngaty ny fivoriana teo iny tsara mihitsy ny hevitra. Hita mihitsy ko. Efa hitako eto sahady fa finaritra io fotoana io Ny asany dia tsy andrika ery izay andehananay sy dia tia vidy akanjo rainy. Za aloha zao no tena ikesikesona mihitsy rehefa tonga le fotoana ny sakafo e. Ny tonga dia efa vidiko sy homaniko dia meloa ary dioviko mihitsy ny kiboko. Ampidirako an'le nakisomatavo be le fotsifotsy be reny. Ary iza tsara moa le mpitsoka mizika amin'io. Ary Zalavery Avaratanana hono no antsony e. Lay nitsoka mozika tamin'ny famadihan'ny Ratopokola Rabarson iny. Esy, tena lanonam-be mihitsy io itranga io raha izany. Eno Andritsika andrinivo kely miseho manam-bolo ireo mihitsy io. Ary ho hitany fa hoasaitsika daholo ambodavenona ray vohatra. Ka zay mihitsy e. Kisoa efatra sy omby robe zao kosa ve no vononako. Fa miresaka kisoa ihany ianao rangaty. Fa maninona? Andana aloha mehoanina le kisoa ao fa zany andeha hanoko kaniny. Efa ho avy eo zay izy ta. Ay mbola tsy sakafo le kisoa. Aiza ny apombony? Ka ao ambany aoko. Aleo aloha ary andeha mahanandry kiosy menakavy. Ndana fa za anomana sakafontsika menakavy. Dia ahoana ry kialadety andraso aloha. Ahoana ralinina finarty? Dia ahoana mikasika n'ity reresaka mividy akanjo ity e? Ka zay mihitsy nge zao ny saika resahako ankaly. Tsy aleo ve amin'ny raha tsika mandeha mijery an'le lamba e. Rehefa lahady mantso mora be ny lamba. Lahady? Raha maraina aloha za tena tsy afaka mihitsy e. Mbola mandeha mivavaka ako. Hitandry any fa betsaka ane ireo raha ilainanay any am-piangonana e. Fa inona marina mba mahafatifaty anareo reto makany am-piangonana any e. Tao tsy tapaka mihitsy nareo isaka-lahady zao mandeha foana. Tsy mba misy repo mihitsy ve ranga? Mivavaka ry kiala ihany ity mba ho tahin'Andriamanitra. Dia ahoana zao zay zao tsy mivavaka nefa tahiny foana. Sady nenay tsy Andriamanitra rery ihany ny ta. Eo kory dadabe sy rabebe. Zay zany le hoe tahin'Andriamanitra sy ny razana ny anareko. Voalazanao. Dia amilady hariva zany tsika mandeha mijery an'le lamba any an-tsena. Za io koa mantsy mbola andeha akazezika any Andringara Rakoto e. Ay, aleo zay amilady hariva zay mihitsy fa le maraina ohatry ny tsy lasako. Mahazo fanontaniana ngia-pasio indray hoe taizinareo ny tsy mivavaka. Zay zany fa dia amilady hariva zany dia ataovy bebe ny vola hoentina retsy a. Eny ary e. Dia makasiraka indrindra pastera tonga nitsidika sy nitondram-bavaka ny tokantranonay a. Andriamanitra no isaorana ry zay a. Isaorana izy fa mbola nanomery ahafahana manatanteraka ny asany toy izao e. Manahoana tokoa pastera ny fanomanana ny fifidianana diakona vaovao a. Efa tena eo am-pikarakara mihitsy zao zay mpiram-piangonana rehetra ka ho avy mivory momba an'izany mihitsy nge zao zay io e. Dia nandalo tety ka nanaroatra ny vily tato aminareo e. Dia nanahoana hono izy tao e. Amin'ny akatoko mifandraisana amin'lady no ananganana ny komiti-pifidianana e. Dia mitondra mbavaka trano ray pastera ho anao sy ny ankonanao a. Mankasitraka anareo fa tena ilaitsika kristianina mihitsy izany fitondrana mbavaka izany e. Tena marina mihitsy izany pastera. Dia hono pastera. Ty fifidianana ity moa zany atao isam-paritra ihany sa? Eny tokoa pastera. Izay mivady ho any eritreretra hoe tokony mba fidiana tsara ihany le olona anao diakonina
de apetraka amin'ny tompo re zany e, fa andao aloha tsika hivavaka de mba manantena anareo mivady rotsaka amin'ity e. mba halava koa matoy ny fotoanandroany iny ka marina tsy tena saika resy toro mihitsy a lava loatra ka. Ianao zany saika resy toro za teny efa nanonofo kely mihitsy taitra be tam'le pasterany teny mafindray mandeha tao anaty toroteny iny zay avo taitra. Ny ange le tam'le toroteny eokoloeko ihany fa le adevitra be tao anatin'ny akatoko ny fandraisana mihitsy. Be be koa le raharamidiny ana tao ka nanahirana. Fa nafinahitra ihany aloha le hoe hifidy dekôlina vaovao a. Zay aloha isika kosa aloha raha matoa tsy maintsy tafiditra indray amin'ity ndray mitoraka ity na de anaovantsika propagandy azy io Ka sika zany rangahy de tsy maintsy manao masimasina rehefa mandeha any am-piangonana manomboka zao a. So mantsika fedala-dalantsika ny tsy halany atsika eo. Sy vao mijery pôzitsika fotsiny ny olona de efa mifidy izany tsy mahalalana Justin sy Raline eto amin'ny tanàna. Ka zay ny ilazako anao hoe mila manao masimasina tsikako. Fa izao aloha tsy maintsy manao an'izany tokoa fa ary pastera sy ny brom-piangonana ary ngara solomenakavy ireo tokoa ange ohatrany mitady hisivana ny olona hiditra dekôny zany. Sy eo milay mihitsy ary ngala solomenakavy ireo. Sady mila mandeha mazoto makaty am-piangonana foana raha te ho lany dekôny. Zany mihitsy. Tokony tsy ho tapaka mihitsy sika isan-kalahady. Zany mantsy. Raha mbola misy fivavahana azy ny hariva de tonga ihany tsika. Oviana koa tsika mba handeha hariva aty de ahoana ny kisoa mamborony. Ako mila miezaka ako. So ihany aloha fa raha hariva zay sikaladeto no andeha hijery an'le lamba fa tsy amin'ny heriny. Fa lambinina zany Raline. Ohatray, ko akanjo amin'ny fotoan-dehibeko lambinina ahoana ary. Ary fa olo ara Justin. Ahoana zany ny am'ireo miseho milay tsy mamadika ao am-piangonana reo iza moa fa tsy ireo fifoazan'ireo ihany no manao an'izany. Ny fomban-drazana indray raha matoa tsy azo elany zany ahita loza amin'ny fianakaviany sady ahita loza amin'ny razana. Zany mantsy ho ako. Atao daholo zay mety mba tsy hananana olana amin'ny fiarahamonina. Zany le lazain'ny baiboly anie. Hoy ataovy zay vananao amin'ny olona rehetra. Ary ny tenin'ny baiboly ihany koa ngeny hoe manajany rainao sy ny reninao raha matoa ajanako no. Ary tadio zay tenin'Andriamanitra zay andresentsika lahatra azy Ary hono ahy. Inona? Alady moa nareo le andeha hijery lamba teo. Alady hariva. Mba lamba tsara aloha vidiana. Tsy lamba mampimebe rendray no vidinareo any. Sy tsisy atahorana io rangahy. Ralinina anie efa malala ny Ralinina ihany aloha fa tandremo sao de le ohatran'ny fanaovana be miray ireny ka manala baraka. Tena ohatsaohatsa miaingainga mihitsy izy zany raha jima. Lay teo hoe ohatrany any amin'ny lanitra fa fito zany ny tary De ahoana? Mbola mazoto zany la raha mbola ampiny iny zao. Tery fa tsindrinay la raha mbola masay mahita angala mbola sitsika zany Zao lese. Misy bomma be ry anjefa tanany ery rapitso arivo. Ka ahoana afaka la? Sady ho avy eo daholo anie reo sipakely eo tantanany reo Zany tena ho avy mihitsy raha izaniko. Rehefa be zany vela tsy de ho avelavela fotsiny. Zany eny eo Ary mba kozy le bavalaina ndefa ohatsaohatsa mety amiko Ialahy ve lesy de mba havelona amin'ny bavinay. Sady zako tsy miala maina. Ny azo dahako zany mila mamelona Baviny lahy ihany no velomiko fa tsy alako rehefa tsy mavely teny ala leo fa atao azy eo. Mibaviny lisany ary zao tia mifanena amintsika ty Aiza le ty? Hingo. Anao sermona indray zao io. Izy mihitsy io. Ary maninona aloha raha mifanamboatsika selahy am'reto bavitsika reto ny baviny lisany zany mba na de mibavinay zay fanarahany lahy aminazy ihany. Sao no zay lahy?
Elavy adaladala e. Olona masina be ve anaiky an'lahy eo? Zay ty adala lesy. Na niriny fiazana koa tsy azo an'io elahy. Zapozany lahy zao ataon'io iny. Alfredy fa taiza moa ilahy ty tsy namonjy fotoanan'ny estekandro any. Ny andro ba avokoa. Vo indray mandeha ny olona ny tany dia ohatran'ireny efa fahotana mahafaty ireny. Fahotana mihitsy izany satria tsy manao sitrapony Andriamanitra ko. Atakalina zavatra hafa kosa ve tsy izany tsy fahotana? Dia mibebako zara rivako. Andao lahy mody fa tsy lozany lahy mirenireny ohatran'ny olona tsy mesy atao reny fotsiny. Za koa mba ho teny aminareo ry Flora. Ahoana? Mandana lesy mandera jim farapito izany a. Ok lesy. Dia aza dimy le resaka teo a. Veloma re. Velomy Florine. Raha matora sendrana ianao rangaty ary mba manaova matimatitra tsara amin'izay e. Eny tokoa. Aleo asôry raika aloha ty roraparaky. Tsy ho ihany aloha fa hita teny izao izy dia ariana daholo reto roraparaky reto. Ary fa fao kely vavanareo afeno te-paraky e. Tsy tantsony kosa angamany izany ko. Iny mosara dia efa fao tsara. Haha, ianao koa dia mila vanina. Anga maintimainty be izy io e. Manahoana nareo mivady? Manahoana ianao raha vavy raha sendra fiadanany tompo aminao mandrakariva. Zany mihitsy raha nabavy ho tahian'Andriamanitra sy ho tahian'Andriamanitra fotsiny ianao e. Saotra betsaka ry izy mivady a. Dia eo aminareo koa ny fiadanany tompo. Amen. Ka mandeha tsara ve raha matora sendra ny asan'Andriamanitra? Isaorana azy hatrany aloha fa tena mandeha. Fa ny manana fifidianana diakona izao no tena ilofosany fiangonanako. Izay koa efa milofo mihitsy. Ka manahoana nisan'ny olona izao? Efa mitombo mihitsy izao nisan'ny olona te hanara-dia ny tompo ao am-piangonana ka Za mihitsy ko. mila pindra diakona e. Momba an'izany mihitsy izao ny saika anontaniana ihany pastera nefa moa ianao efa hitanay eto ihany dia aleo angambany ianao no anontaniana azy. Ka lazao ary fa miaina e. Ka zao re raha vavy a. Izay mivady ho dia tena mahatsapa mihitsy fa mila mandroso amin'ny asan'ny tompo e. Efa Dia mba manam-pikasana ilatsaka ho isan'ireo diakona vaovao. Ie, dia mba toany e. Ay, tsara izany ka. Ka milahady ireny ho lazaina amin'ny fotoanan'ny mpandray ny mombamomba ny firotsahana ho fidiana e. Dia mankasitraka indrindra re raha matora sendro. Dia mba ampitao amin'ny pastera any izay fikasana mivady latsaka ho vidiana izay. Ampitao amin'ny komiti-pifidianana ihany koa e. Dia efa mba etaetano any ny olona raha matora sendra nohananay a. Raha sitrapon'ny tompo re dia ho tanteraka soamatsara izany e. Amen. Tena tanteraka io. Tena tanteraka io. Izany mantsy ho Izy mihitsy raha no manentana anay. Antson'Andriamanitra izao mihitsy ange io hoe nanofo za hoe lany dekona fa nandroso ny fiangonana. Za moa inofontsika indra matoa. Eny e, le maraina dia nitantarainao dia nitovy an'izay mihitsy nge raha vavy ny nofonay mivady. Angatsy dia tena nandroso be. Ary ianareo mivady hoy vetivety dia tena lasa ngesa be mihitsy. Dia nofiko eo raha matora sendra fa mividianako kiraro tsara tarehy hono ianao e. Ary nofiko tamin'izany koa dia hoe nahavitan'ny fiangonana trano ngeza be mihitsy ho ny pastera. Voalany dekona fotsiny izay tamin'io Aleloia. Amen. Nareo mivady reto koa tena mampime mihitsy ka. Aleo aloha angatadalina ry izy mivady a. Mbola handro an'ireto sakafo reto koa mantsy za tonga ny an-tranoko. Ay. Andao rehefa dia amin'ny lahady izany mihaona e. Dia veloma ao amin'izy mianaka ao re e. Dia mba toany ambavaka re izay mivady. Izay mihitsy. Lany somatsara amin'io. Ary mihetsena daholo ny olona izany rangaty. Tahoara matoko. Tiako eto kaladetika. Dia ahoana ny kaladety a? Izy mivady lehibe marina. Lehibe amin'ny ahoana azy. Dia ahoana hono rasista. Efa nomenareo avansa ve le papampy e? Hoadray, pampampa be ireny ve dia ho avelanao fotsiny amin'izao e.
le volany aminareo mihitsy ange zao no andrasany. Ny vadinareo ihany anery teto ny matika amin'ny tamin'ny fivoriana teo hoe izy no iantoka azy manontolo Ka zay mantsika no tandremo sao dia mamotsitra eo nareo a. Resaky ny mamo reny azy fa misasaka ihany ny vola e. Tsisy an'izany kosa raha tety a. zay voalaza dia voalaza Za mihitsy aza miala-pa eo ianao. Fa zao aloha e, raha rody kokoa ny fahitananareo fa mila miverina amin'ny tadaratafy saona hono tsika. Viny io. Amin'ny latsinainy ho avy izao hono miaino an'ireo afatrafatra rehetrarehetra. Ay kosa dia afiry mandeha makany raha tety a. Aleo angamba maraina e, amin'izay mba afaka manao asa mandraratsika ny hariva sa ahoana? Sady lanona-pahavaratra tia maraina ihany sady orina angereny tamin'ny alany reny e. tena mety mihitsy izany sady za mbola andeha vity provandy any atapy-tanàna ny arivan'io. Izay zany fa milatsinainy e. Dia afavy zany no mivadinao amin'le volana bapampa. Hoy teo re zany raha sista. Ka tokony ho alefa vetrany ny avansa fa sao dia lasa ny olona io bapampa io ka zay vovotsitra eo. Isy azy ireo le fandizana latsi-tanana sy le disoroka amin'io raha matoa. Zay raha teto fa za dia mitady ho fetsy eo nareo a. Zay mantsy. Zay a. Eno a. Misy bomy ery andreva tanany ery dada sy nefa mba andeha hoany zao a. Za vely ty. Andrasara aloha fa za koa mba andeko iakanjo vetivety a. Ohatra ianao ve reny adaladala bomy ho an'ny tanora za va ho tsy ho an'ny olona efa reraka be ohatranao zao. Reraka ny mamanao. Za ty mbola matanjaka beko no efa reraka amin'ny ahoana. Sika mbola mitana. Andana rery Fred raha andeha anao fa aza hoentina ny olona antitra io a. Aza miteniteny foana andraso lesy ry Fred a. Dia zao ry Fred a raha ny labe aza mody tsofa aloha maraina vao mody. Sady vao tamin'ny herinandro mihitsy ange nisy faty olona teo amin'ny lalankely teo e. Iny akaiky ny renirano iny. Zay ny ilazako an'lahy hoe tokony mandeha manaraka an'lahy any a na dia miambina an'lahy fotsiny ainy azy. Eny za ve moa hiambina an'lahy fa mba mihodina koa e. Ory dada sy neny a, na ataoko ihany ny tsy teny fa tsy mety kosa izao ataonareo izao e. Indray bavy fanomboka. Nareo tsy tia nalaza ihany ny olona manao izay mahafalifaly anazy indray ny teniteneny eo. Ataovy ihany fa ho antitra pitsanganana eny efa raha nareo. Tsarovy ry zareo fa mbola ho tsarainana isika ny aparany ihany e. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mandehanana amin'izay mampifalifaly ny fonao kanefa aoka ho fantatrareo fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Dia hoana raha-baina nandeha ve nareo sa ahoana va ny sermony bavy eo tapitra? Reny lisa aminainaina be mandreraka. Amin'ny famadihana re manariny e. Ka zao a dia efa tady hianatra sahady sao dia tsy mahovoka amin'ny famadihana. Mandana ry Fred fa io tsy mivoaka eo zany io a. Odary dada Ratafison a. Dre isy vola hiditra indray zany. Aleo ampandrosonaingana ka no mandroso e. Efa nitenen'ny masina fa ho avy aty nareo telo mianaka zao. Mandroso re, mandroso. Tena mahita mihitsy za masin'izany raha izany ry dada Ratafison a. Oadray zany ve zay ve nareo vao miaiky an'izany. Efa voavinona amin'ny masina ny nahita. Mbola tany amboakary anao efa hitany ka no. Ieny ka tonga eto re zay ry dada Ratafison naraka ny teninao a. Le tamin'ny ray volana mantsy hoe ray volana melohan'ny famadihana hozy ianao dia miverina eto indray dia araka ny nafaranao an-kiala detika io zany dia hoe anio alatsinainy sa ahoana mokia. Tena tsy midila marina. Zany tokoa e, tonga eto izay andray ireo afatrafatra avy aminao e. Ka izao ary no izy atonga lany tsara ny sofina. Mbola tsisy marenidrenina moa nareo reo. Mandre tsara ka. Efa sokirina tsara ny sofina. Sao dia manjary lasa tsy maheno amin'ny masina mantsy. Maheno tsara ka. Manomboka androany nareo a. Nareo mpikarakara zany. Dia tsy mahazo mihinana tongolo gasy trony. Ohatray koatra miakatrakatra ny tension kokoa. Tension zany. Dia eo koa akoatran'ny tongolo gasy ny haricot vert. Dia ireo henakisoa. Adre
nefa moky tokosoa no hoaninareo amin'io. Kisoa efatra no vononay amin'io ka hoana ny tsy nanela kisoa. Tsofo mafy zery. Zao natao azy alana faditra ny kisoa de tsy mahazo mihinana voanjobory nareo. Zay nefa reny zao mora raha detsika. Vory zao tsara hita. fa famadihana oviana koa mba nisena kisoa sy voanjobory le adaladala reto. Fanokafam-bavony re zany. Tsy asinan''zany efa fady de fady. Efa nilazaiko anarehetra ny ampendohana daholo reo rehetrarehetra reo fa tany reo sao de misy midilana de kely akory aza. Eny re. Hatramin'ny harikôvera koa very raha dada to de tsy azonay hoanina fa maninona zao ny harikôvera ka. Eno Za de mba gaga mihitsy nefa ny anay ny harikôvera maitso be ery andrefa tanàna. Ka reny maitsomaitso reny indrindra fa de nareo mantsy ny loko maitso amin'io mafadala rikala mety. Rehefa miantso raha zany sika de mila ny ray aman-dreny dimy miaraka amintsika ihany koa. Zany eo ray aman-dreny be ao aminareo reo. Itsa moa zany zao ny ray aman-dreny ao aminareo ao amizao. Kiza moa zany fa tsy ry dada to Randriana. De ry Rabernard sy ny sisa ihany koa. Ka tsaratsara kokoa raha ohatra ka reo dimy anisan'ny lom-pianakavian'ireo zany mandeha. De ny ataondron'io koa sika mametraka ny latabatra isakafoanana sy amononan'ireo kisosomby. Tsy maintsy manaraka ny toromarika daholo fa sao de lasa tolakandro nareo ka ho faty tsisy raisiny eo daholo. Po. Tsy isany e zany rendriamanitra. Ary ny roaparaky ny kala kely ty mipidipitika makaty amin'ny masina daholo. Dre, azafady. Raha tony fafao io rorany kala io. Io raha zisy tamba fafao kely fa za ve ny amafany ty tarehan'ny datoa. Malota fady mihitsy. Azafady. Fafao kifandry kosa nanao an'io Ka zita hoako. Tsy mety zany. Ty le misarana amafanao taiparaky tary de mba atao vao. Mandreraka mihitsy. Atre, fa iny ty atao razista vao maika ve lokony ty tarehako Mba krema zany e. Ohatran'le ataon'ny ankizy rehefa misy mariazy. Mandreraka. De arao tsara reo fa raha misy dila reo na de kely aza te ahita loza masinareo. Voararay zany ry Dadaratavison aza matahotra ianao. Zay fa de angatadalana aloha zay terminadanga ambe. Mbola andeha hifanaraka amin'ny raha Marcely amin'ilay kisoanay mantsy zay ko. Dray. Ary aza dinona le fandian-javatra le adala reto Atray, efa volona rery Dadaratavison. Reto ny vola de ity ny akolameny. Ay, apetrao ary zany mafana. Mila andrany Dadaratavison fa sao de adinonareo Aiza kiry dety le nasaina netiny. Ay samy fisaka samy bota kely. Na lava tenda tsy maninona. Avoery dety Fa dre, to mihainohaino fotsiny ty dety. Avoery retsy fa efa ela. Io anatin'ny oariny io. Atray, ay ity. Sady na pimy fisaka ty na pimy bota kely. Angaty ny totoka gasy ny netina fa tsy rome. Ka andraso ary fa romandray netina manaraka Zay. So ihany fa misy romarin ao tokotany ao. De io lo hoanina an'io zany de manaraka zany roma tena izy fa romarin lo atao zao. Zay aloha fa to mbola maika be koa zay ndraraha miandrana tanàna. Niary fa de omendalana nareo Zay fa de veloma ry anakisany io. Endre. Misaotra an'Andriamanitra ky fa vita indray ny fitoriana teny an-tsenandroany iny Betsaka ireo olona ny eno. Nisy ihany koa ireo olona nanolo tena miasa mihitsy ny fanahy masina Tsy avelan'Andriamanitra ho raraka tany ny ezaka ataontsika Manahoana reo rovavy? Manahoana? Avy nitabataba tamin'ny megafona indray Manahoana se? Zay tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka anay koa Finna tokoa mampahasotanareo miteniteny amin'ny megafona ety atsena ety Fa nareo ve tsy mba menatra Tsy menatra izay fa fantatray izay nonay Manao ny asan'Andriamanitra rery jimma. Tsy mianatra izay satria Jesosy Kristy miaraka aminay amin'izao asa zaoko. Raha za aloha ny teo amin'ny toeranareo tsy mba nanao an'io Fitiavan'i Kristy reny maneranay ry jimma. Sady diso hevitra ianao fa manao ny asan'Andriamanitra ary ny tena mahafinaritra be mihitsy.
aleo anga manoloa zary izy rovavy andeha iodina kely fa sao dia velominareo rovavy tsy ilaina ve manolo tena ho an'i Jesosy Kristy amin'izay ry Jim? Mandalo nefa tany-drany. ka izay mihitsy ny ararotinako fa tany-drana mandalo ty ve ny olaniana hitabataba amin'ny megafona ohatrany ataonareo amin'ny rahavavy Tadio fa izay ataon'ny olona rehetra ne ry Jim, tsy maintsy andraisany valina avy amin'Andriamanitra avokoa na hoe lana ho aingany. mbola ho hita eo ny amin'izany fiainana zao mbola normal tsarako mbola tsisy malala an'izay any mihitsy fa zao aloha no hita fa ianao ve mieritreritra fa eto tany ihany ny fiainana? neto aloha zao ny hitako mbola tsy nisy nahita an'izany fiainana mandrakizay sanatsanareo efa tany zay rehetra maty ary atao mbola tsisy miverina naplaza Misy tantara kely anankiray ty lazaiko anao raha mety ianao vetivety. Nisy zazakambana tao an-kibon-dreniny dia hoy izy ilay zaza anankiray, ndry ve mino ny fisian'ny fiainana ao aorian'ny fahaterahana? Dia hoy izy ilay anankiray hoe ie za mino ka. Dia hoy izy ny anankiray hoe tsy mino an'izany mihitsy aloha za e. Dia hoy izy ilay mino hoe fa ahoana? Dia hoy izy ilay tsy mino hoe tsy misy olona mihinana sakafo amin'ny vavy izany fa amin'ny tadipoitra ihany no idiran'ny sakafo. Sady tsy mbola nisy olona teraka koa ka miverina taty nampahafantarantsika an'izany. Dia ohatran'izay koa ny ianao, lazainao fa tsy mino ny fiainana ao aorian'ny fahafatesana ianao raha tsy misy olona miverina nitsangana tamin'ny maty. Kanefa ny tompony ny teny hoe sambatra izay mino nefa tsy nahita. Ohatran'ilay tantara kely teo e. Tsy mijery ny zavatra lavitra fa ny hita maso ihany. aleo aloha za ndeha fa ohatran'ny Eny ary fa dia ny tompo hiasa ao anatinao e. Dia mba maton'izay ary ianao e. Za rehefa ela be matotra fa haingana ianao e. Oto pastera, ao ihany ve ianao zay e? Izy mivady marina mandrosina leo Misaotra indrindra tompoko iendroso tokoa moa zany. Manahoana ianao pastera? Miarabanao pastera. miarabanareo mivady koa ka inona ro ny sady vavoanareo mivady Zany re pastera fa noho ny antson'ny tompo re dia mikasa andray fanapahan-kevitra izay mivady arak'ireny antso natao tamin'ny lahady ireny amin'izay olona manam-pikasana ny hirotsaka hofidiana bekony. Dia mba te hiroso lalandalina kokoa amin'ny asan'ny tompo izay mivady dia hanolo tena hilatsaka hofidiny. Zany mihitsy re pastera. Raha vantanina re zany dia mba te ho isan'ireo diakônina vaovao izay. Izay mihitsy. mahafinaritra tokoa zany re izy mivady andrasary aloha aka vetivetan'ireo lisitry ny olona vonany hofidiana aho e. Iny ary re pastera mba dia andrasana hiato e. Mety ny tanta. Tafiditra ihany zany tsikako mandresy lahatra an'ireo olona hifidy antsika sisa ny tena atao mafy. Zany mihitsy. Ty loha ny dimy rangaha fa tafitsika. Aidy, mino fa tonga dia lany dekônina tsika mitindray ny tora. Zany mihitsy. Moramora aloha fa mbola atatran'ny pastera tsika na izany aza raha matoa. Marina tokoa zany. Sady dia efa tamin'ity sahady ary iziko. Oka tsy hanao fihetsika fa hafa eo. Mody matotra. Zay mihitsy. Atika efa nentinao velo efa loton'ny menan'ny pastera. Etray, tonga dia tiany nataoko tato anaty poketrako voalohany indrindrako. Aleo tonga dia omena azy rehefa aveo dia mody mahay manolotra tsara mba tsy ho eritreretiny hoe mividy azy zay mihitsy. Atao hoe fanampiana azy mamely be zao ny gripa dia vidanina fanafody raha sendra voan'ny gripy izy. Ela kely pastera za vao tafaverina ka betsabetsaka ihany ve nefa nisoratra anarana le hofidianao pastera? Zay ve tsy mbola nisy nandrotsaka atao mihitsy ny anaranay? Eka mialatsindry izy mivady fa olana marinina kely aloha sao dia misy adino manko. Ka ahoana pastera? Efa mba nijerenao tao ve hoe misy anaranay eo? Eno mba nisy nanolotra ve zay?
ohatra mbola tsisy nanolotra nareo mivady fa ao fa soratana ny anaranareo raha n'olo-teny nareo e. An'olo-teny zay. pastera. Zany mihitsy tsy ny fanolora-tena ve moa ny tadavina pastera araka le toro-teny Zay mihitsy hoe manolora-tena. Sady ity asan'ny dekony ity asa saripady pastera o. Marina mihitsy zany asa masina mihitsy hoe. Zay aloha de tena masina raha samy masina ary tena miantso masina mihitsy. Iantso masina? Le fahamasinana natsoina pastera mba hitoetra aminay mandrakariva. Zay le izy pastera. Ary efa voasoratra pastera le anaranay teo. Razana Drakoto Zistany anarany de ny Justin fa tsy Justin zatra mitata foana. Ay moa zany izy rehefa soratana de Zistin, fa rehefa tenenina Zistin. De ny anandray Razana Dravao. Razana Dravao Linna Bozibe. Adre. Tsisy Bozibeako. Linna Razana Dravao Linna. Azafady re pastera fa anaram-bositra ny tambola kely dia everiko fa misy an'izany. Bozibe mantsy ny anaram-bositra n'izy io tambola kely dia ohatra matotra hoa. Mahatsikaiky mihitsy nareo mivady reto. Rehefa voaraiko zay Fa zao pastera mahatsiaro zay mila manohana ny asan'Andriamanitra ary dia manokana ny ampahafolo foana izay mivady zany omena ho an'ny asan'Andriamanitra dia tamin'ny iray volana teo tany ambanivohitra Ramatony natao. Dia zay mahatsiaro hoe ianao miezaka mafy mitandrina ny ondrin'Andriamanitra eto dia mba misy inona moa ty filaza azy ty Ramatoa? Fanampiana zany ty fanohanana ny asan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra. Raha isampitiavana re pastera fa dia atolotra vokatry ny fo e. Zay mihitsy re, vao nalafy kisoa koa mantsy zay tamin'ny herinandroko. Mankasitraka anareo mivady amin'izany fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra zany e. Zay nge manao ny asan'Andriamanitra foana pastera e. Ary raha misy ilana pastera, aza misalasala ianao miatso anay sy razista fa vonona. Manao na ringarizista? Ohatray, ngiarazolo marina. Ay ianao koa vao antso amin'ity asa-pokon'olona ity. Miala tsiny rehefa tena tsy hitako mihitsy ianao teo e. Manao ny adidy eo amin'ny fiarahamonina re. Dia manao aloha fanomanana fifidianana dekoninao ringarazolo mandeha tsara. Mandeha tsara ka. Ny olona koa efa mandroso amin'ny famponan'Andriamanitra daholo zao e. Tena marina mihitsy zany ko. Raha tena miezaka mihitsy ange ny tsiraray avy dia androso ny fiangonana. Ary inona ihany koa fa androso ny famponan'Andriamanitra. Dia tsy ohatr'izao intsony ny fiainan'ny malagasy. Azo antoka fa androso ty firenentsika ty indrindra fa raha mitovy aminay mivady daholo. Ny olona nge anefa dia tsy tena kristianina daholo ny olona fa saritsariny. Mba miditra am-piangonana ihany fa tsy mampiatra ny tenin'Andriamanitra akory. Fa nga moa tsy rehefa mba makany am-piangonana kosa izy dia efa kristianina zay. Diso hevitra ianao ringazista. Ahoana? Tsy izay mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Io ve ringarazolo araka amin'ny atsipiriany daholo zay lazain'io baiboly io Rehefa mba manao ihany koa aloha dia izay ihany ny zava-dehibe. Ianareo ve dia mieritreritra fa mahay an'io tsy enjery hatramin'ny atsipiriany juska azady? Eny tsy hoe mahay antsipiriany aloha fa mba miezaka manatanteraka e. Hay moa. Fa na izany na tsy izany aza aloha ho anay mivady manokana rehefa manao ny asa fanompony zay dia manvita ny adidy rehetrarehetra ao anatin'ny fiangonana. Zay ny anay ny zava-dehibe. Tsy manao amiko hoe tompokotompoka izy Andriamanitra niditra amin'ny fanjakany lanitra e. Fa ho anahy aloha tsy dia tena maharaka an'io loatra e. Ny ahy zany ny zava-dehibe amiko araka le nambarako teo rehefa tonga any am-piangonana dia mba mivavaka dia mba mihaino toriteny. Rehefa mba mihaino zay aloha ny tsara. Zay dia manao fanatitra dia manao adidy zay Disy ianao ringazista. Hoe ange ny tompo hoe ny manaraka ny tsara no fanatitra e. Ary ny mihaino ny tsara no ny saboran'ondry lahy. Mahafinaritra be zany tafantsika amin'ny raharaha zany fa ohatra ny atsondrirangahary eny ianao e.
Sady za koa ohatra nisy mari vadika kely ary any trano kely ary angambe. Aleo aloha zany dia iny fa dia tahinjeseo ianao raha sendra sy tafiverina intsony ahy. Eny ary fa dia mandra-piona rery ngarasolo dia mampamaingany amin'izy mianakany tsy efa ho avy ny zandriny. Aiza kosa e. Adray tsodranin'Andriamanitra re zany. Ohatra miseo milainy mihitsy ry ngarasolo. Tsy ampafiran'izay vavaka. Tsy ampafiran'ny mba mahay baiboly. Zany mihitsy ny manahirana an'ireo olona miseho vavaka be loatra ao am-piangonan'ireo. Za aloha tsy midy talalina. Andana rery filomba vao zany olona mandondony zany a. Ay ve raha matody ety ihany e. Mandrosoa? Somary mamaika kely ary Florine fa ao ihany ve ny renonareo izay e? Fa iza ny olona ry Florine? Totody ety reny ato ry mama. Ko raha saina miditra. Ka maika ane izy fanareo hony tedaviny. Andraso ary fa ho avy ahy e. Na dia maika tahaka n'inona aza very dety dia tsy androso. Zany ndray tsy fanatitra an'ity vola amin'ny famadihany ity ah. Ay, ampy tsara reto ah. Ampy ne zavy adaly e. Voaray reto fa dia mendana ndriko zany raha maikako. Eny ary fa dia velominareo mianaka e. Ie, veloma ry dety ah. Ataovy tsara zaitra le akanjo ah. Aza matahotra ndry e. Ataontsika lela mody ankehitriny mihitsy io. Zay ah. Eny ary. Fa angariny eny dia tsy azo ajanona mihitsy ty famadihanareo ty a. Fa kiala kely ty ve adaladala mihitsy e. Nahoana ny famadihana no ajanona? Ka tsy sitrapon'Andriamanitra reny fanaovana an'io a. Izy milaza fa tsy manana anjara mivelona intsony ny maty. Fa ny velona mbola manana didy amin'ny matiko. Raha misy ihany veriny eny ny vola tsy aleo hanampian'ireo fianakaviana sahirana. Mangindry fa tsy indrindray no ampianatrana an'izany e. Zay eny niteraka taloha andry e. Fantatray tsara io. Rehefa natomboka arikarakely tsy maintsy faranana. Zavatra matahotra ny heriny no azon'ny tanan'Andriamanitra velona e. Zay nge amindry tsy mivavaka. Zay ary zao irotsaka dia kononako. Alan'Andriamanitra ary ny ny fivavahana aroaroam-paratsiana. Mangindry e. Dia atoko ny anina dia omeo sakafo ny kisoko. Ho avy lesy ity ny famadihanako. Efa tsy androko sady ny atongavany. Tsy maintsy mba ataon'ny lisam'bobaka kosa aloha ny revy amin'io a. Tsy tegna ilay e. Tonga dia revy be tsy lanilaniny ao. Zay mihitsy lesy e. Ny be menaka sy ny tariny tsy adino a. Ny lohako soa amin'io a. Tonga dia ataontsika tsaky. Ampiana lasary karaoty kely. Tonga dia amileo i. Hitaka etsady fa afinaritra izy zany a. Ary ahoana le niteneniko an'lahy momba ny vavin'isany iny e. Ialahy tsy mahazo teny gasy e. Tsy manaiky an'lazanao iny fa raha misisika moa lahy toka ahoana. Ngamba ny lahy tonga dia mahazo toriteny be fotsiny avany. Fa tsy revenila mihitsy ve raha mba zany valilany lahy e. Ahoana moa ny tsy reveko fa vaviny ao tsy mirevy an'lahy. Tsy mirevy bandy misotro toaka zany le tiany e. Sikary zany tena miala maina fotsiny aminy. Maika lesy fa ty toaka gasy ny lahy ty. Iova lesy raha iny no manaiky anahy. Ampiomana izy. Iova hono le tala. Aiza lesy ny avy tany lany zany a. Andao amin'izay ndefa redirediny tsy ampisaina ny lahy. Ndao ary. Sady mibanty koa mba dia toto varany amin'ny masinina zao. Efa vita ny akanjo-ndry Florina fa andrama aloha sao dia misy tsy mety ah. Fa akanjo iny ny zandriny eny a. Akanjo amin'ny famadihana hitovizana amin'ny zanadrazany e. Zany efa mitena anareo hoe tsy hanao an'izany famadihana izany e. Fa tsy hanao famadihana hoana ianao? Kiala kely ty anga adala.
Zara angaty dia gaga mihitsy amin'io zazy io a. Ka efa hita fa tsy sitrapon'Andriamanitra very dada sy neny dia mbola atao ihany. Dia tsy hanao ny adidy amin'ny fianakaviana izany ry? Manao adidy amin'ny fianakaviana isika raha toa ka sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy sitrapon'Andriamanitra kosa dia tokony tsy atao tsony. Ko raha ataon'ny fianakaviana tsy mandova dia ahoana izany ny eritreretin'ny kalakely ity ka? Ny lova ve? Efa nomeny Jesosy any an-danitra ary neny a. Fa tsy ireo arena mora losa arafesiny eto an-tany. Zahay mihitsy ny anie mahavendrana anareo e. Tsy aleo ve sady mandova be ety an-tany no mandova any an-danitra e? Zay matso ahy. Zay sy reninao zao a sady manao be dia be mihitsy any amin'ny fianakaviana manao be dia be koa any amin'ny fiangonana. Tonga dia lova dobla. Dia lazainy anie rangaty fa halan'Andriamanitra hoy izany. Ka isika anie rehefa mafana dia tokony tena hafana fa tsy matomaty ohatranareo izao ry dada sy neny. Tsy misy hoe mafana sy matimaty zany ndrery Florina. Tsy maintsy manaiky ny baikona iray aman-dreny ianao dia izay. Andriamanitra no tokony haikena mihoatra noho ny olona. Aoka aloha izay resaka izay fa andala amin'izay manokakana fa hariva ihany ny andro e. Ary efa nitsipiko taindry. Manahirana mihitsy fa ireo mpivavaka ireo ka. Ny lohan-janako indray izany ny sasany tsy hamadika. Dia ireo rangaty a, velesa mikara vasy raha mitady naninaniny eo. Aleo anaovako azy. Tsy maintsy manaraka amin'ny baiko iny. Tsika aza hiratsaka dekona mbola mamadika ko izy indray no anininy. Aleo amin'izay aloha ato amin'ny tataratafison ato ilaza amin'ny araka andeha hiantsofana ny ratoboko kilasy ratoboko fahavisany raha rivako. Ary tsy ngarajista ve ry aloha izany? Aleo aloha antsony. Manaona ny garajista? Tsy mahita mihitsy ny nareo izany e. Pastera marina. Mialatsindry fa somary maika dia tsy nahitanao e. Fa maika ho aiza hono izy izany ny garajista? Izany rehefa maika andeha hividy loaka eny an-tsena iny aho e. Ny andro koa mantsy ty efa hariva. Efa atoandro be mantsy e. Sao dia ho taraiky eo ny sakafo. Ka tsy voateo hoe raha matoa vadinao no mividy voanjobory miaraka tamiko ka vidy loaka ahoana moa ianao izany rajista? Ohatra e. Ay ve efa mividy loaka raha matoa iny e. Ary tsy niteny koa izy anie hoe andeha hividy loaka e. Andeha hiverina raha izany ko. Aza miverina ianao fa ambitsika isanao mba hiaraka manodolona e. Oay. Ka tena mbola maimaika be koa nge. Sady marary izany kivoko izany pastera. Ono koa rajista izany. Masotoary ianao fa hivily eto any koa e. Eto ny lalako dia tahiny tompo ianao. Isika rehetra re pastero. Sakaraty ny tatara. Ito sy mba ny pastera amin'ny programa na izy tadaratavy koa. Loza koa izany. Pero mialaringa pasy ah. Misy olona mandondo izany Perlina fandana voay a? Vendry ihany e, mandrosoa. Fa izany ao ry Perlina, Florina ny ato ry mama. Florina e, inona rehetra ny vaovao any aminareo any a? Tena misy vaovao ry reto a. Tsy mety miemitra amin'ilay famadihana mihitsy ny zareo ao an-trano ao e. Ay ve ka nitanterahany tokoa ilay hoe ry zareo amadika e? Le zareo sy totodety ny tena seriny ao. Azany nieritreritra hoe mba efa niova izy ireny amin'izao firotsahanao dia akon'izao e. Inona ny niova io e? Vao maika aza ratsy noho ny teo aloko. Dia ahoana izany izao nataondry? Ka izay mihitsy anie no ankanesany aty aminareo izao e. Tsy te-janona ao an-trano ao dia aleoko mandeha nakaty. Efa somebiseby ao ry zareo fa andeha tsena mizika hono. Za reto hijanona aty aminareo aloha. Tsy oranareo izany anaka fa rehefa vita ny famadihana ataon'izy ireo dia mody ianao a. Misaotra betsaka ry zareo a. Mba hoe tambavaka reto ny fianakaviako a. Ndao ary sika hiary hivavaka tokoa aloha e. Andriamanitra, ianao tokoa no mahalala an'ireo olona izay mbola jambena amin'izao fiainana izao, izay mbola variana amin'ny fiainana izao tontolo izao.
ka manao sitraponao dia ampaheresy kory tompo ny amin'ity zandrikelinao ity izay hitanao ny fianakaviana fa mbola tena voageja tokoa. Dia matoky izay tompo fa tsy avelanao kivy na horeraka izy. Misaotra tompo. Amen. Maheresaka iry Florine fa tsy manarendry izay e. Tsy mora tokoa aloha ny fanenjena sy ny fahakalana amin'ny fotoana ohatr'izao e. Azoko tsara. Sady izao ngeraka izy ny ten'Andriamanitra efa manambara fa ho halan'ny olona rehetra isika noho ny amin'ny Kristy. Kanefa tsy maintsy mijoro mandrakarivo tsika e. Marina izany roneny e. Tsika tsy namana izay memotra ao amin'ny fahaverezana fa namana izay mino amin'ny famonjena amin'ny fanahy. Ela ny nandrasana fa tonga ihany ty ny andro malaza reto. Inona indray? Efa tsy andro mihitsy ko. Zany mihitsy. Jereo koa ne reto ka mahafinaritra ery mijery an'ireto mpanakavia mandindihy miaraka amin'ny mpitsoka mozika. Mahafinaritra. Oralina, tolozanareo mipetrapetraka eto fotsiny ane izany e. Ka reraka nandihy ako, zange efa nitoto teo foana hatry ny naharain'andro. Ka maninona raha andeha aloha hiaraka hihinana be menake tsy raha reraka. Aveo miaraka manolo an'ny virozany mamahan'olo nareo miravavy. Zaho aloha tena tsy ho leo menaka mihitsy e. Tsy hijanona mihitsy aho raha tsy mipritika. Ianao aloha rangahy ty dia arari-kibo eo a. Zany raha mitsahatra mihinana mihitsy izy fa dia hatry ny naharaina tazako milanja tavy kisoa eny foana. Eo indray nareo fa hiaingitraingitra. Anenenanareo ine io raha mpitso hoe. Ilay tavy kisoa kosa aloha tena mipasapasaka mihitsy ko. Tena tsy jerena fotsiny mihitsy io ka. Areo vady reto koa ne dia tena mampimehana mihitsy e. Tsy aleo mandeha mandindihy miaraka amin'ny oletsy ve. Marina tokotra n'izany retsy a. Mandana ngareny mba mandilo fa za mbola reraka. Jereo anefa dadara tavy saona rehefa nahazoazo taona io mbola mandihy be mihitsy e. Ndao ary hitanareo tsara mihitsy nanaovan-drazista azy androany. Ho vaky vava daholo mihitsy ny olona rehetrarehetra ko zao mihitsy ilay sody mipika zao. Zao atao ohatr'izao le izy dia ohatr'izao. Alefa ridety a mitsangana rangara sa ampianaro aloha fa tsy hainay ilay sody zao dia misody mipika tsara ohatra zao e. Zao le disody zao. Mifandraindray tanana mivadika nareo a. Aleo hiatakataka. Tsisy atahorany io ampianatra andihy fotsiny io. Ao ianao manao disoka taloha dia za manao latsi-tanana avatarina. Zao zay tena ohatrany tsy matsika lolo reto. Milay misandry eto anaovako azy. Eto tsika asianao rasista. ao tsika telo tonga dia misody mipika daholo e. Zay ao tsara. Namilay kosaleslereo teo iny tsy lanilanina mihitsy ny toka. Zany eo aho efa nilaza tamin'ilay e. Tsy lany lahoany aho ary andao aloha ampiana sigara kely ary amin'le tsinariva ohatrany efa lany sady izany a. Andeha koa ve tony sa tsy andeha? Eto ihany miandry an'la. Ary aloha ary mba hoetiko za moto zany aloha e. Io dia tanjo tandremo ihany fa nareo zany efa tena dozy. Okay e. Tonga dia hoetiko maty dia moto ty amin'izay kirana daholo sepa kely ireo. Dia mato ny raha fety zany a. Nefa le reva tena dozy ihany. Ohatray ary tena antsina be nge io aloaka izany e. Aiza ry zany frein zany? Tsy mihinana koa zany frein rajimo zany a. Tena lasy ty fonje any zany tena maty raha Fredy. Io zareo a vonjeo fa latsaka ao akaty eo ane Fredy.
manao ahoana ny marary tsikiatra Ramatoralinina? Mbola tsy nahatsiaro tena izy hatramin'izao raha sendra ny lohany sy ny tongony izao ny tena atahorana mafy ozy ny dokoterako. Tena mafy mihitsy ange ny nahazo anay iny. Ilay motoanetiny ange ka tena potika tanteraka mihitsy. Zany ve? Maheriza ry izy mivady a. Dia manao ahoana izany ny fanafodiny sy ny sakafony? Ny Florine aloha izao no mikarakara ny sakafony any an-trano any. Fa izao ry izy mivady a. Antso ny tompo aminareo mianakavy aloha izao e. Aleo ajanona amin'izay ny fanompoana ny razana fa Andriamanitra rery ihany tompony e. Izy amin'izay tompony, ny maty tsy manana anjara amin'izay atao ety ambonin'ny tany intsony. Ka izay ny raha sendra mba tena hoe ahazo fitahiana dobile. Hoy ny tompo hoe ampy anao fahasoavako e. Andriamanitra manko ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka e. Tena resy lahatra e. Tsy hanompo razana intsony a. Anaraka an'i Jesosy Kristy amin'izay amin'izao sisy izao reto a. Zaho koa raha zista hanaraka anao a. Ampy izay ny nanaovana dobila fasy fa aleo Jesosy Kristy rery amin'izay no tompo sy mpamonjy manomboka androany. Hitako izao fa tsy mahavita inona koa reto razany reto. Tena faly ny tompo amin'izany fanapahan-kevitra izany a. Reto aloha mba misy vola kely mba hanampiana ivitianareo fanafody e. Aleo aloha tsika hivavaka ao amin'ny marary sy amin'izany fanoloran-tenanareo mivady izany. Tena mety mihitsy izany raha sendra naterika laoty ilany daholo. Lany tiako. Atao vavaka raha sendra. Dia arabaina ry izy mivady fa vita soamantsara ny fanompanana anareo a. Misaotra pastera. Dia androsotra ny hafanompoana ny tompony ianareo efa mianaka fa tsy hemitra intsony e. Misaotra petsaka daholo ry dadatora Sola. Tena faly be fa niova ihany izy telo mianaka. Zaho koa ry zareo tena misaotra anareo tamin'ny fitondrana mbavaka tany amin'ireny tany amin'ny hopitaly ireny a. Fa inona tokoa moa izany Tripredo no natapa-kevitra ny sehoiva io a. Niveriko fa hitondra fifaliana sy fiadanana ny revarevana tokony araka tamin'ny namako e. Ka tsy izany no nitranga fa nitongotra tapaka no azoko tamin'izany. Nijery andry Florine sy Perline anefa toa sambatra ery. Dia nanontany tena tany amin'ny hopitaly hoe fa inona ary no anton'izany. Tamin'izay indrindra no namaky ny salamy faharoa amin'ny telopolo ny mpanompon'Andriamanitra tonga namaky tao. Ahoana moa izany salamy faharoa amin'ny telopolo izany anaka? Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain-Jehovah elo ka tsy misy fitaka ny fanahiny. Ay ilay tenin'Andriamanitra ray foanany am-piangonana akaiko. Ary tena hainy dada tsy enjery izy izany a. Ka efa averina any am-piangonana foana kosa ve anakako tsy ho haiko a. Manana fotoanany tokoa Andriamanitra ry izy mianakavy a. Ary andelo isika hiara hivavaka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao mpifanina lehibe tonga amin'ny tokantranonareo izao e. Izany mihitsy pastera, manomboko izao a, tsy hanao fitandroana intsony izahay. Tokana ihany no tomponay dia Andriamanitra. Hatramin'izay mantsy manao dobila fasy foana koa. Sady mamy ny atsa mifiny aroa. Izany mihitsy. Aleo simple fasy amin'izay e. Jesosy Kristy ihany. Rehefa mafana sika ary dada Sineny dia tsy mila dobila fasy fa lamba tokana ihany a. Tsy izany fa Jesosy Kristy. Rena rodeo, ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe double face. Diapeny Andriana Rakotarvelo ary reto avy no nanome aina ny tantara. Solony aina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Ranta Sobenja Vertina, Irina Lalaina Rahelon'Olobenja, Nizandry Malalan'i Jesosy Kristy Chantal Miriam, Erzo Rakotarvelo, Santa Rakotarvelo, Mendrika Rakotarvelo, Daniel Rakotonirina ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miarajatovo.